antsika fa niaino zay vavaka nataontsika teo zay izy ary miasa tena miasa ao anatin'izao fandarana izao sy any tokantranontsika tsirairay avy any zany dia hotoizantsika ny fampianarana androany ho anao zay mety vaovao dia aza dimy zany fa izao fampianarana zao dia tsy mitovy amin'ny fandarana ara-pivavahana rehetra zay hitanao be dehibe nefa nanaraka hatrany amin'ny voalohany mbola manaraka ka ankehitriny dia efa nanazava izay hoe ny mahatonga amin'ny teny an'izany hoe tsy mitovy amin'ny fandarana rehetra ity fandarana ity satria Jesosy no nampianatra ahy, Jesosy no nanositra ahy, nametraka ny tanany teo ambony lohako ary izy no nanome baiko ahy hoe vitao ny asan'ny fahamarinana. Zay no mahatonga ny anaran'ity fandarana ity hoe vitao ny asan'ny fahamarinana satria baiko avy amin'ny Jesosy izany. Nisy eo tamiko izy tonga tao tokantranoko tao ary tonga tao amiko tamin'izany fotoana izany dia nanositra ny tanany. Izaho tsy nampianarin'olombelona fa Jesosy no nampianatra satria rehefa nomeny ahy ilay baiko hoe vitao ny asan'ny fahamarinana dia nanontany azy tsy vitako izany Jesosy fa ahoana nahavitako an'izany, za tsy mahay io fahamarinana io sady indrindraindrindra mbola somary kelikely ihany tamin'izany fotoana izany dia tsy mahay an'izany fahamarinana izany dia izao no navaliny aho hoe aza matahotra fa ho ampianariko anao daholo ny fahamarinana rehetra ao anatin'ny Baiboly indrindra fa ny bokin'ny Apokalipsy. Zay ny teniny tamiko ary tsy nandainga izy fa tena nampianatra tokoa nandritra ny fotoana naharitra tena haritra ka ireny zavatra nampianariny areny izao ampianariko atsika eto amin'ny vitao ny asan'ny fahamarinana izao. Ho antsika rehetra zay mijery ny fahendrena zany dia hoe miaino ary manaiko hoe marina zany satria raha tsy ao anatintsika ny fanekena dia tadidio tsara fa ho voafitaka isika. Raha ny marina zany tsy tokony hanana iay ianao, tsy tokony hametra-panontaniana, tsy tokony hanohatra satria raha manohatra ianao tsy zany toerinao fa fahendrena ny tokony hipetraka ao anatintsika hoe ekeko fa marina zany teny zany, ekeko fa marina zany fampianarana zany, ekeko fa fampianarana avy amin'ny Jesosy izany. Zay ny fahendrena tokony hananantsika tsirairay avy. Lasa ny fotoana fa zao iroso amin'ny toy ny fampianarana isika. Ny fampianarantsika androany zany dia hivadika aloha hevitra hafa isika satria efa tapitra ny mikasikasika ny antsoina hoe Armageddon. Dia mbola ao anatin'ny antsoina hoe lohahevitra mikasika ny andron'ny tompo ihany isika dia zavatra hafa indray ny anarantsika androany fa ara hatramin'ny farany. Ny mariako kely eto fotsiny dia zao ity fampianarana ho arantsika ity dia fampianarana efa vita tany amin'ny taona vitsivitsy lasa tany zany. Dia aza atao mataitranao zany hoe mety somary hafahafa ny sary mety somary ho hafahafa ihany koa ny feo tsy mitovy amin'izao eninao zao fa zao ny zavatra tokony ho ampianariko ety ihany io enitsika io na ny fanazavana na ny tenin'Andriamanitra zato isan-jato ka izay no mahatonga anay hoe aleo tonga dia ity fampianarana ity zany no hojerentsika dia maretary hatramin'ny farany isika rehetra. Efa vita ary efa tapitra ny fampianarana mikasika ny Armageddon. Hanangana fiangonana sandoka ihany koa ny devoly dia hitory amin'ny mponina rehetra amin'ny tany amin'izany fotoana izany dia betsaka ihany koa ny voafitany fa ny olo-marina mety tsy ho voafitana fa mety isy ho voafitaka ihany raha tsy mitandrina izy. Dia manomboka amin'ny firarahan'ny loza fito arak'izay dia efa mizara roa ny mponina amin'ny tany satria ny ankilany voan'ny loza fito, ny andaniny tsy voan'ny loza fito. Dia ireo zany dia efa mizara roa ihany koa rehefa tonga ilay fiangonana farany sy ilay fiangonana sandoka dia ilay olona efa tsy voan'ny loza fito efa an'ilay fiangonana avy amin'Andriamanitra fa le efa voan'ny loza fito efa an'ilay fiangonana tsy avy amin'Andriamanitra fa fiangonana sandoka. Dia ireo nefa mbola hamitaka azy ihany any amin'ilay atao hoe Armageddon ka hitaona sy tarika azy hiankohoka amin'ilay Kristy sandoka rehefa miseho iny Kristy sandoka iny. Ny fisehoan'iny Kristy sandoka iny tsy ny ray andro ary tsy toerana ray fa fantatsika hoe izy tsy hoe mipoitra izy dia mahita daholo zao tontolo zao fa mitety faritra izy dia any amin'izay iseho iny ihany no mahita azy. Dia manomboka amin'iny fisehoany voalohany iny tsy fantatro na aiza na aiza dia iny ny fanombohan'ny anjely fahenina na ny Armageddon. Mandra-pahatonga ny fotoana ahatongavan'ilay tena Kristy satria amin'ny fotoana ahatongavan'ilay tena Kristy zay vao mifarana ny anjely fahenina na ny
événement faefatra dia ny Kristy sandoka. Dia zay no hojerevantsika hoe ao aorianan'izay ary dia inona ny zavatra hitranga, inona ny zavatra hiseho eto ambonin'ny tany sy amin'ny fiainana zanak'olombelona rehetrarehetra izay mbola ho velona amin'izany fotoana izany. Eny ary averina vakina ary ny Matio toko fa 4 dia ny andininy 7 ka hatramin'ny andininy 1:30. Matio toko fa 4 andininy 7 ka hatramin'ny andininy 1:30. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, zao ny vaky ny teny. Ary raha vo afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo, ny masoandro dia ho amazinina, ary ny volana tsy hahazava, ny kintana iraraka avy any an-danitra, ary ny herin'ny lanitra hozongozonina. Ary amin'izany andro zany dia hiseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona, ka dia hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ary ahita ny zanak'olona avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe, eo amin'ny raon'ny lanitra izy, ary amin'ny ampanenona mafy ny trompetra dia aniraka ny anjeliny izy, ary angonin'ireo ny olom-boafidy avy amin'ny vazantany efatra hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Eo ambonin'io ny événement faefatra, le hoe Kristy sandoka miseho eny amin'ny raon'ny lanitra, misandoka ny voninahitra Kristy. Rehefa vita zany 4e événement tonga dia ireto ny zavatra mitranga. 5e événement ny filazany ity efa hitantsika tany aloha tany. Hoe raha vo afaka ny fahoriana amin'ireo andro ireo dia inava ny zavatra hitranga? Ny masoandro ho amazinina, ny volana tsy hazava, ny kintana hiraraka, ny herin'ny lanitra hozongozonina. Zay aloha zavatra iray iseho zay. Rehefa vita zay izy dia hoe iseho eny amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona. Ary rehefa miseho eny amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona dia hitomany ny firenena rehetra. Dia ao anatin'izay dia ahita ny zanak'olona avy amin'ny kery sy voninahitra eo amin'ireo lanitra izy. Eo zany vao tena ho tanteraka ilay heverin'ny olona fa anganongano, ilay heverin'ny olona fa nofinofy, ilay heverin'ny sasany fa retirety. Fa tena tsy maintsy isy ary tsy maintsy ho tonga. Dia ny fahatongavany ilay tena Jesosy Kristy. Alohan'izay zany tsy fantatra amam-bolana sa amataona misy eo foana ilay Kristy sandoka, ary maro mety ho tratrany. Fa mipotra amin'izay zany ity ao aorianan'le hoe tsisy masoandro, tsisy volana, miraraka ny kintana, dia mipotra ny famantarana zanak'olona, dia avy eo miseho zay le tena zanak'olona. Dia ao aorianan'izay izy dia hoe ampanenona mafy ny trompetra, dia aniraka ny anjeliny izy, ary angonin'ireo ny olom-boafidy avy amin'ny vazantany efatra hatrany amin'ny faravodilanitra. Zay ny zavatra hitranga, zany hoe tonga Jesosy Kristy, tonga ny farany. Dia zay le atao amin'ny Matio toko fa 4 hoe aorianan'ny 4e événement fiaviana Kristy sandoka, tonga ny farany, tonga ny 5e événement, tonga Jesosy Kristy. Fa andao ampitoviantsika hoe ohatr'izay koa ve le zava-mitranga ary any amin'ny Apokalipsy toko fa 9, satria rairay ihany ny événement faefatra sy ny anjely fa 9 dia tokony hitovy ny ao aorianan'izay. Vakitsika ary ny Apokalipsy toko fa 9 andininy 7 ka hatramin'ny andininy 1:20. Apokalipsy toko fa 9 andininy 7 ka hatramin'ny andininy 1:20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fahafito dia napidina ny taon-doviany tamin'ny rivotra, dia nisy feo mahery nivoaka avy teo amin'ny tempolo teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe vita. Dia nisy helatra sy feo sy kotrokorana ary nisy horohorontany mafy, izay tsy mbola nisy toy izany hatr'izay nisian'ny olona tetỳ ambonin'ny tany. Eny tsy mbola nisy horohorontany mafy sy lehibe toy izany. Ary ny tanàna lehibe dia vaky ho 3 toko, ary rava ny tanàna ny firenena maro. Ary Babilôna lehibe dia notsarovana teo anatrehan'Andriamanitra mba omena azy ny kapoky ny divain'ny firehetan'ny fahatezerany. Ary ny nosy rehetra nandositra, ary ny tendrombohitra tsy hita intsony. Ary nisy avandra vaventy nilatsaka avy tany an-danitra ho amin'ny olona, tokony ho lanja talenta iray avy. Ary ny teny ratsy an'Andriamanitra ny olona no niloza avy tamin'ny avandra, fa lehibe loatra izany loza izany. Efa novakiana teto sy nampianarina moa zany zay natao hoe loza fahafito. Dia zavatra 5 tena manamarika azy: ny helatra na hoe tsy helatra, feo na ny varatra, kotroka ihany, dia horohorontany sy avandra vaventy. Ireo ny zavatra hitranga ao amin'ny atao hoe loza fahafito.
izay misy eo aoriana ny loza fahenina zay nampianarintsika teto somary lavalava ihany dia ny Armagedon. Moa ve iray ihany zay teny rehetrarehetra voalaza zay sy ny voalaza atao amin'ilay Matthieu 4:20 ny vakitsika farany teo le hoe 5e événement. Raha jerena ohatra ny tsisy ifandraisany satria ary amin'ilay Matthieu izy milaza hoe ny volana ny masoandro loha amazina, volana tsy hazava kitana iraraka. Eto ndray de zavatra dimy le hoe tselatselatra ny andro, ikotrokotroka, irefitrefitra ny varatra, iorooro ny tany, ilatsaka ny avandra vaventy. Ohatrany tsy de misy ifandraisana. Ka marina ve ary arak'izay fa de hoe ny 4e événement ihany no anjely fahenina na hoe ny Armagedon. De zao misy teny aloha alohan'le zavatra dimy telo hoe vita. Efa nazavaiko iny le hoe tanteraka daholo ny zavatra voasoratra rehetra sy ny faminaniana rehetra ka tsy misy fanambarana na faminaniana andrasana intsony. Ny Armagedon na ny fisehoan'ilay Kristy sandoka zany ny faminaniana farany andrasana ho tanteraka eto ambonin'ny tany de vita ny tantara rehetra ho avy amin'izay ny farany. Raha vakina nefa le teny rehetrarehetra teo ohatrany hoe mbola tsy misy tonga ny farany, tsy misy koa le hoe tonga Jesosy tahaka ny any amin'ilay Matthieu 4:20 teo andininy 7:20. Inona ary ny dikan'izay? Aloha jerevantsika indray ny tenin'Andriamanitra fa misy teny hafa manambara ny reto zavatra dimy reto. De le hoe helatra, feo, kotroka, horohorontany, avandra vaventy. Tadidinao angamba le avandra hoe 4:30 kilao ny lanjany. Vakitsika ary ny Apokalipsy 1:20. Apokalipsy 1:20 manomboka amin'ny andininy 5:20 no tsara vakinao ka hatramin'ny andininy 7:20. Apokalipsy 1:20 manomboka amin'ny andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Fa vakiko fotsiny aloha le soramandry kely eo ambonin'le andininy 5:20. Zao ny vakin'izy io amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny nitsofana ny trompetra 7 sy ny nahatongavan'ny loza 7. Ny mario zany de zao ny Apokalipsy 1:20 andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:20 dia fitsofana ny trompetra 7. Ny trompetra 7 no trompetra farany ho tsofina ao anatin'ny Apokalipsy fa tsisy ny trompetra 7. Fa io 7 io zany ny trompetra farany. Zany hoe azontsika everina ihany zany hoe ny nitsofana ny trompetra 7 dia nitsofana ny trompetra farany ihany. De rehefa nitsofina ny trompetra farany de inona avy ny zavatra hitranga de vakinao zany le andininy 5:20 sy ny manaraka. De mitovy an'le voasoratra amin'ny Apokalipsy 4:9 ihany, andininy 7:20 manokana aloha. Fa eo amin'ny Apokalipsy 4:20 ary no tena vakitsika andininy 7:20. Apokalipsy 4:20 andininy 7:20 eno tsara fa ireto le zavatra dimy reto amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary novohana ny tempolin'Andriamanitra any an-danitra ka hita ny fiaran'ny fanekeny teo anatin'ny tempolina ary nisy helatra sy feo sy kotrokorana sy horohorontany ary avandra vaventy. Tsy latsaka na ray ary, tsy misy adinona iray ary, fa ilay zavatra dimy tany amin'ny loza 7 ihany no miseho indray ato anatin'ny atao hoe fitsofana ny trompetra 7 na ny trompetra farany. Zany hoe afaka mitentsika hoe raha vao vita ny Armagedon de maneno ny trompetra farany. Zay ny dikany. Satria miseho le zavatra dimy izay loza 7 aloha no ilazana azy any amin'ny Apokalipsy 1:20 fa trompetra 7 farany kosa no ilazana azy eto amin'ny Apokalipsy 1:20. Ka midika inona le hoe trompetra farany ao anatin'ny Baiboly? Loha ny Baiboly ihany no vakitsika anamarinana an'izay ary. Ny vakitsika eto dia ny Koritianina voalohany 1:5 de ny andininy 1:20 sy 2:20. Koritianina voalohany 1:5 andininy 1:20 sy 2:20. Amin'ny anaran'i Jesosy ary, zao ny vaky ny teny. Indro zava-miafina no ambarako aminareo. Tsy hody mandry avokoa isika rehetra, fa vetivety toy ny indray mpimaso rehefa maneno ny trompetra farany dia hovana isika rehetra fa ho tsofina ny trompetra ary ny maty hatsangana tsy olo intsony ary isika hovana. Io na hoe trompetra farany, rovina no hitranga rehefa hoe
tonga ny trompetra farany ozy de zao ny maty atsangana tsy loha intsony ary mivelona ho vanandray mpimaso rapitso ve zany raha fakapitso ve zany saroviny zany ny valony de zao amin'ny fotoana atongavan' Jesosy Kristy satria any no voalaza fa ho tsofina ny trompetra ary ampanenona mafy arak'le voalaza tao amin'ny Matthieu 4:20 teo. Zany hoe ny trompetra farany dia anambarana sy ilazana ihany fa tonga ny farany na hoe ho avy ny farany ka tsy samy hafa arak'izany ny Matthieu 4:20 sy ny Apokalipsy 4:9 sy ny 1:10 novakitsika teo. Fa any amin'ny Matthieu 4:20 de hoe aorian'ny 4e événement tonga ary ny 5e événement fahatongavan' Jesosy Kristy. Any amin'ny Apokalipsy 4:9 de hoe aorian'ny loza fahenina loza fahafito de io loza fahafito io nefa de milaza ihany trompetra fahafito zay trompetra farany. Ny trompetra farany nefa de tsinona fa ny fahatongavan'ny farany. Zany hoe samy manambara ny fahatongavan'ny farany na ny Matthieu 4:20 aorian'ny événement faefatra na ny Apokalipsy 4:9 aorian'ny loza fahenina na ny anjely fahenina. Fa saingy tsy mitovy le izy. Ny ray manambara zavatra dimy, ny anankiray manambara ny masoandro sy ny volana sy ny karazana. Tsy hoe samy hafa nefa ireo fa ambarako aminao ary. Raha tanteraka ary ny 4e événement zay loza fahenina ihany na Armageddon ihany de tapitra iny hoe tapitra ny vanim-potoana ny 4e événement tsy hoe akory tapitra iny de ndray mpimaso fotsiny tonga de hitanao eo amindreo ny lanitra eo Jesosy Kristy hoe tonga de 5e événement de io Jesosy. Fa misy trangan-javatra tsy maintsy milahatra misesy ao anatin'izay fahatongavan'ny 5e événement zay. Inona avy ary ny zavatra hitranga ao anatin'ny 5e événement io zay atao hoe ny fahatongavan'ny farany. Averiko tsara hoe tsy hoe vao tapitra ny 4e événement miseho farany le Kristy santo ka tonga de ndray mpimaso fotsiny ianao de hoe io fahita indray Jesosy Kristy. Fa milahatra le izy. Ny filaharany zany de zao raha ohatra ka reo teny fahitantsika ireo aloha no alahatra de zao mandeha ary le Kristy santo ka zay isehony voalohany na aiza na aiza. Fa izy io moa araka ny teny efa ambara eto matetika de hoe zay faritra isehony ihany no mahita azy fa ny sisa zay tsy mahita azy. Zay le hoe raha misy milaza aminareo ary izy aza makaninareo. De tsy fantatra zay pitrahany voalohany hoe aiza na aiza de lasa izy mitety amin'ny firenena mitety firenena mitety firenena. De asa aloha raha voatetiny daholo zao tontolo zao na tsy voatetiny tsy fantatra zany. Fa ataontsika zany hoe potra farany izy any amin'ny toerana zay hipotrahany any asa na aty Madagasikara na any ivelany any tsy fantatra fa hoe mipotra farany ary lay Kristy santoka. De zao ny zavatra hitranga. Tapitra amin'iny fipoiran'ny farany iny ny 4e événement na ny anjely fahenina. De hiditra am'izay ary ny 5e événement. Ny 5e événement zany tsy hoe tonga de ndray mpimaso iaty eo de tonga de avy hatrany de Jesosy eo amin'irao ny lanitra no hitanao. Fa misy zavatra milahatra ary aloha. Hoe tapitra ary ny fahatongavan'ilay Kristy santo ka hoe androany ohatra vanim-potoana farany isehony de tsy afaka antsony izy rapitso ho avy an'izay ny farany. De iza le mitranga voalohany ny Apokalipsy 4:9 sa ny Matthieu 4:20. Ny valiny de ny Apokalipsy 4:9 aloha satria ao aorian'ny loza fahenina de tsy maintsy misy ny loza fahafito. Ny loza fahafito zany de le zavatra dimy le hoe helatra, feo, kotroka, horohorontany, avandra vaventy. Reo aloha no miseho. De rehefa miseho reo tapitra zany milatsaka daholo ny avandra vaventy rehetrarehetra zay mbola loza ho an'ny olona. De iny tiany tenenina amin'ity Matthieu ty zay averintsika indray mandeha. Matthieu 4:20 andininy 7:20. Eno tsara nge zany hoe rehefa miraraka tapitra miraraka ny avandra zany ino ny zavatra farany tranga. De inona zavatra izy io ary raha vo afaka ozy ny fahoriana amin'ireo andro ireo. Inona moa le fahoriana amin'ireo andro ireo zavatra dimy ireo ane. Raha vo afaka izy zany de zay vao miseho le masoandro amaizina. Volana tsy hazava, ny kintana hiraraka ary ny herin'ny lanitra hozongozony. Zay ny filaharany. Tsy hoe zavatra samy hafa ireo fa samy entina anambarana ny fahatongavan'ny farany. De mandeha aloha ny loza fahafito zavatra dimy, zay vao mandeha reto zavatra ireto izay tsy inona akory fa io ny manambarana atao hoe famantarana lehibe farany. Zay ny filaharany zany zay. Averiko tsara hoe
tapitra androany zany ny vanim-potoana isehoan'ilay Kristy sandoka 4e événement loza fahaenina ihany. De tapitra iny de miraraka ny loza fahafito, feo a, helatra, kotroka, ororon-tany, avandra vaventy. Mbola samy eto ambonin'ny tany daholo ny olona amin'izay fotoana zay fa de hoe eritrereto hoe zavatra hitranga ho am'zany. Hoe tena ifanaritaka tsisy ohatr'izany nge zanak'olombelona. Kikika tsy kikika, tomany tsy tomany, sy ny sisa. De mifarany eo amin'ny avandra ny zavatra dimy iny, tapitra ary ny vanim-potoana ny avandra. Asa hoe rapitso ohatra zany. De manomboka amin'izay hoe ny masoandro dia ho amaizinina. Ary tsy vita masoandro amaizina ihany fa io volana io koa tsy hahazava. Ary tsy zay ihany fa reny kintana reny dia ho hitatsika iraraka, iraraka, iraraka. Zany ny zavatra iseho. Dia ao anatin'izay zany de mazava loatra fa ao anatin'ny aizina zao tontolo zao. Tsy maintsy eo anatin'ny aizina satria sady tsisy masoandro, tsisy volana, tsisy kintana, ka nandro atoandro, nandro alina mitovy daholo ao anatin'ny aizina tanteraka ny zanak'olombelona rehetra. De eo indray le mbola tsindriky hoe mba eritrereto hanao ahoana re ny fiainana am'zany, ary zay mahatonga an'le hoe hitomany ny firenena rehetra satria mbola tsy nisy ohatr' zany ange hoe tsisy masoandro, tsisy volana, tsisy kintana tsony fa de maizina tanteraka. De ao anatin'ny maizina tanteraka iny no mipotra am'izay le to amin'ny 1telopolo le hoe am'zany andro zany dia iseho eo amin'ny lanitra ny famantarana ny zanak'olona. Ny famantarana ny zanak'olona de tsy tonga de le hoe Jesosy hitanao eo amindreo ny lanitra. Zay nataoko hoe tsy tapitra akory 4e événement de hoe ndray mpimaso tonga de mahita Jesosy tonga ianao. Fa mbola misy dingana na ambara tonga tsy maintsy tanteraka, tsy maintsy tanterahana le izy. De mandeha am'le hoe loza fahafito aloha. De ny loza fahafito iny zany natao hoe fiandohan'ny farany. De vita ny loza fahafito le zavatra diminy ao anatiny. De mipotra indray le zavatra efatra ato am'le masoandro, volana, kintana, iraraka. De reo masoandro, volana ary kintana reo sy le hoe herinlanitra ozongozonina, reo indray natao hoe famantarana lehibe. De ao anatin'ny aizina tanteraka izao tontolo zao. De ao anatin'iny aizina iny no mipotra le famantarana zanak'olona. Tsy inona io fa ohatran'ny kintana anankiray avy eny antsinanana. Zany eo anatin'le aizina tanteraka izao tontolo zao de mahita ohatran'ny kintana anankiray. De me manatona ny tany, me lehibe, me mazava, me manatona ny tany. Ay izy io tsy kintana, ay izy io tsy planeta, ay izy io tsy tsinotsinona, fa de hoe Jesosy Kristy zany io. Fa eny ambony be eny aloha de tsy hitatsika, fa ohatran'ny kintana ny fahitana azy. Fa me manatona ny tany de eo amin'ny takatry ny masontsika eo. Asa hoe eny amin'ny rahona sa amboniny iny sa ambaniny iny tena hoe takatry ny masontsika zanak'olombelona. De eo zany vao tena fantatra hoe ay Jesosy Kristy io satria ohatran'ny kintana ray ho any ipoirany mazava kely anankiray anatin'le aizina de me mazava, me lehibe, me manatona ny tany, me manatona ny tany. Zany natao hoe famantarana ny zanak'olona. De rehefa tena tonga eo amin'ny tazam-basontsika izy ohatra hoe eo amin'ny rahona eo zany, de eo vao tena fantatra hoe ay Jesosy Kristy le izy. Fiavian'ilay tena Kristy fa tsy lay sandoka io zany. De am'izay fotoana zay hitomany daholo ny olona rehetrarehetra. Ny firenena rehetra ozy izy de hitomany zany hoe misy ihany moa tsy hitomany zany le olona efa nanaraka ny famarinana fa de fifaliana ao anazy ary zany andro zany. Fa ny akoatr'izay fitomanina tsisy ohatr'izany eto ambonin'ny tany. Zany ny zavatra tsy maintsy isy, zany ny zavatra tsy maintsy ho tonga, ary ao aorianan'izay le hoe seho ny zanak'olona le tena Jesosy de aniraka ny anjeliny izy anangona ny olom-boafidy rehetra hatrany amin'ny faravodilanitra rehetra. Eny ary zay aloha no filaharany zavatra hitranga fa de zao ho toizantsika indray izy amin'ny manaraka raha mbola mahaliana anao Eny ary isaorana